Fiadanan'ny tompo, miarahaba antsika rehetra tratry ny tia Alahady mahafinaritra ty saoranan'i Jesosy raha mbola afaka manolotra ny sakafom-panao antsika tsirairay avy izay maheno an'izao afatr'Andriamanitra izao, indrindra fa miarahaba ihany koa ny tenako ho an'ireny rehetra izay maheno an'ity afatr'Andriamanitra ity dia mirary soanao ary neny malala isany ho reny ho fitahiana tokoa ny ianao ao anatin'ny tokantrano izay misy ianao eo anivon'ny ankonana izay misy ianao dia ho mba marina aminao tokoa ny tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy izay nanjoko nandritra ny 20 taona lioko toko fa 13 andininy fa 12 dia misy vehivavy izay nanjoko nandritra ny 20 taona dia hozy Jesosy taminy hoe raha vehivavy afaka ny rofinao ianao dia ho tahaka izany anie ny reny rehetra na iza reny izay mahatsapa fa manjoko tratra ny adi-piainana tratra ny olana isan-karazany vesatry ny fiainana dia maivana ny ianao ho marina aminao ty tenin'Andriamanitra ty hozy Jesosy aminao hoe afaka mirofinao ianao dia mitsakary neny malala samy hotahian'i Jesosy alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra andeontsika hiara hivavaka ary alohan'ny hamafakafakantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia manasa anao amin'izao fotoana izao hiaraka hivavaka amiko. Ray masonao mankasitraka anao indray any amin'ity maraina ity misaotra raha mbola afaka mifampizara ny teninao eto amin'ity toerana ity misaotra ny amin'ny fahafahana izay omenao anay, misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy. Manasa anao satria raha ny heriko dia tsy havitana inona na inona, misaotra fanahy masina mangataka ny fanatrehanao fanahy masina, ianao fanahy masina hiasa, ianao fanahy masina mpiteny mivavaka, ianao hanositra, ianao fanahy masina tena hamangy ny tsirairay avy amin'ny alalan'izao teninao izao dia tahio ary izao teny izao tena hoe hiatsaikany amin'ny fiainanay ary hitondra fanafana, hitondra fahavelombelomana eo amin'ny fanahinay sy amin'ny fiainanay tsirairay avy ny teninao. Misaotra Jesosy matoky fa eto ianao miaraka amiko eto ianao ary miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy izay maheno amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa ianao. Misaotra Tompo. Amen. Tonga dia hanomboka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika. Ny lohahevitra antsika moa mandritra n'ity volana ity dia hoe fanekena. Fanekena. Anazava kely fotsiny ny atao hoe fanekena, ny atao hoe fanekena dia olona anankiroa manome promesa izany. Tsy voady ilay fanekena fa hafa misy ny voady dia hafa ny fanekena. Fa ny fanekena dia olona anankiroa mifanaiky fa ohatra hoe hifankatia ohatra, tsy saraka. Fanao ny olona taloha moa mpanao an'izay fanekena izay ny any aminay any izao dia hoe mifati-dra, fa ny olona ankehitriny ety fa tsy manao an'izay intsony fa taloha dia hoe mifampi-dra dia raha vao mifampi-dra izay ny olona anankiroa dia tsy mahazo mifanao ratsy. Dia Andriamanitra ihany koa manao fanekena amin'ny olombelona izany, indrindra moa tao amin'ny testamenta taloha dia any amin'ny zanak'Israely no nanaovan'Andriamanitra izay fanekena izay. Ka izay no jerentsika hoe tahaka ny ahoana no fiantraikany izay ao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely sy amin'ny fiantraikany taranaka mandimby aty aoriana aty izay fanekena izay satria Andriamanitra rehefa manao fanekena dia ny anazy tsy miala izany fa ny olombelona, tsika olombelona io mivadibadika miovaova io, miovaova ohatra amin'ny tanalanda indray. Fa ny an'ny Tompo rehefa hoe izay dia izay, tsy miova mihitsy ny an'i Jesosy. Dia androany amin'ity tenin'Andriamanitra ity misy tenin'Andriamanitra vakiantsika aloha hidirantsika hanomboantsika an'izay avy hatrany ao amin'ny mpanjaka toko voalohany toko 20 izay efa teny efa hainao. Tantaran'ny Elia no jerentsika, mpanjaka voalohany toko 20 dia 12 ka hatramin'ny 420 dia avy eo tsika misaoty aty amin'ny 30 aty ndao ary tsika hiara-maky
afa-dio ny baibolinao raha manana baiboly ianao dia miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia hoy Eli tamin'ny olona izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'ny Jehova, fa ny mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy. Koa aoka ireo no hanome vatotr'ombilahy ho antsika, ary aoka izy no ifidiny iray ho azy dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo ao, ary izao kosa amboatrany iray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ao, ary miantsoa ny anaran'Andriamanitra ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra, ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Dia dingantsika amin'ny 5:30 ary anaran'i Jesosy Tompo ary noho ny tamin'ny fotoana fanatitra hariva dia nanatona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitry ny Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mihaino ahy Jehova, mba ahafantaran'ireo olona ireo fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afo, ny Jehova nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandrihitra ny rano tao amin'ny ady kely. Arahana hita izany ny olona rehetra dia niakohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Alleluia! Tanao izay teto dia tantaran'i Eli, tantara izay manana lanjany tokoa ity tenin'Andriamanitra ity, lehilahy mahery tamin'izany fotoana izany ity Eli ity, ary arahantsika malala fa Eli dia anisany nanana fifandraisana lalina tamin'Andriamanitra, akaiky indrindra tamin'Andriamanitra io Eli io, ary izy rehefa miteny hoe tsy milatsaka io orana io fa mikatona io lanitra io dia mikatona io, rehefa izy miteny misokatra io dia misokatra io. Naninona moa Eli nanana an'izay fifandraisana connexion tsara tamin'Andriamanitra izay. Eli dia nanana an'izay hoe fahafoizana ny tenany, nanolotra fotoana manokana izy rehefa fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra dia mifandray amin'Andriamanitra izy. Ary Eli dia olona olombelona tahaka antsika ihany, miaina sahalan'ny olona rehetrarehetra, nanana ny fiaviany ankonany tao anatin'ity zanak'Israely ity nisy anazy. Raha miresaka antsika an'ilay hoe fanekena dia anisan'ny olona anatin'ny zanak'Israely izay manaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny andron'ny ry Abrahama sy Isaka ary Israely Eli, satria taranaka ny Israely, ary ireo vahoaka marobe ireo ihany koa izay niresahan'i Eli ireo dia olona tao anatin'ny vahoakany olom-bofidin'Andriamanitra izay nanaovan'Andriamanitra ray, izany hoe nanaovany an'izany hoe fanekena izany. Tamin'izany fotoana izany dia nanao fanekena i Andriamanitra ray sy Abrahama, ary nanao fanekena koa Isaka sy Andriamanitra. Rehefa lasa i Abrahama dia lasa koa Isaka dia nipianony epitatra taty amin'ny taranak'Israely izany fanekena izany fa Jehova Andriamanitra ny lanitra no Andriamanitra ny Israely, ary Israely dia vahoaka voafidin'Andriamanitra tao anatin'ny zentilisa maro, tao anatin'ny olona teto amin'ity zao tontolo izao ity tamin'izany fotoana izany. Dia niavaka io zanak'Israely io, nanana an'io Andriamanitra ray sy toa io, nanana an'io Jehova Elohim, Jehova Adonai Elohim io izay nivavahany notompoiny, nanaovany fanatitra, nanaovany fanompom-pivavahana nahajainy tamin'izany fotoana izany. Fa taty aoriana ny zanak'Israely dia niova ny fon'ny zanak'Israely ka lasa nanompo
Andriamanitra kafa. Dia izay ity tantara ity nanompo any Bala ny zanak'Israely, nanompo any Bala dia tamin'izay fotoana izay dia tonga Elia ny ran'Andriamanitra nividian'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely ao anatin'izay Andriamanitra sy izay hanokatra ny masom-paninany ny zanak'Israely hiala amin'izay fanompoana ny Bala izay. Iza moa ty Bala ty? Azavantsika kely i Bala dia Andriamanitra tsy manana maso, tsy manana sofina, tsy manana vava ary tsy manana tana afaka hamonjy. Io Bala io ilay Andriamanitra izay topoiny izay ntilisa tamin'izany fotoana zany, Andriamanitra izay nieritreretin zareo fa mpanao fahagagana maimaika, mpanao fahagagana, Andriamanitry ny arena, Andriamanitry ny fahavetavetana, Andriamanitry ny fijangajangana, Andriamanitry ny fahalotona sy ny sisa io Bala io. Ka izay nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny Elia hanala ny zanak'Israely ao anatin'izay hoe fanompoana izay Andriamanitry ny Bala izay, satria Andriamanitra Jehovah Andriamanitra iray ihany no tokony ho topoina satria izy no Andriamanitra izay nanafaka ny zanak'Israely teo am-pelantanan'ny Egyptianina namonjy ny zanak'Israely. Kanefa ny zanak'Israely rehefa taty aoriana dia niova fo, nivadika, nanao fanatitra tany amin'io Bala io satria nieritreritra zareo fa ao amin'io Bala io le misy fahagagana, ao amin'io Bala io le misy fitahiana, ao amin'io Bala io le arena sy voninahitra. Dia lasa nirona tany ny fon'ny zanak'Israely. Dia androany itsika ihany koa amin'izao vanim-potoana izao andro farany iainantsika izao dia maro ny olona vahoakan'Andriamanitra izay efa nivadika nandeha tany amin'izay Andriamanitry ny Bala izay Andriamanitra mpanao fahagagana maimaika hita maso, Andriamanitry ny ara-nofo, Andriamanitry ny fahavetavetana sy ny fijejojejona sy ny firiarehana sy ny fanomposampy sy ny sisa io Andriamanitry ny Bala io. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy hery ahafahan'ny olona namba te hiala amin'io Andriamanitry ny Bala io ara ny vahoakan'Israely dia tsy nisy hery na ahafahany zareo ny hiala tao anatin'izay fanompoana ny Bala izay, fa lasa ohatrany hoe voageza voafatotra zareo tao anatin'ny fanompoanan'izay Andriamanitry ny ara-nofo izay ireto zanak'Israely reto. Fa Elia rery ihany izay nolazainy teo fa izy rery ny mpaminan'ny Jehovah ary izy rery ny contre ireo mpaminan'ny Bala reo. Ary ireo mpaminan'ny Bala reo dia mpanitaka, ireo mpaminan'ny Bala reo dia mirehare fa mampanan-karena le Andriamanitry ny zareo, le Bala vavahan zareo, mpanao fahagagana le Bala izay vavahan zareo. Andriamanitra izay topoiny zareo dia Andriamanitra izay afaka manome an'zareo izay iriany zareo sy ilainy zareo ivelany ety amin'ny nofo izany. Dia izay nahatonga an'ireto mpaminan'ny Bala reto ny contre ny Elia. Dia teo amin'io fotoana io moa izany Elia dia nanao défi mihitsiny hoe ndao ary tsika atao ny fanatitra izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, izay no Jehovah Andriamanitra ho topoitsika. Dia nanao fanatitra sy alitara zareo fa tsy namaly ny an'zareo le Andriamanitry ny Bala. Lefa niteneniko anao teo fa manana sofina izy fa tsy maheno, manana vava izy fa tsy mahafaka mamaly, manana tanana izy fa tsy afaka mavonjy ny zanak'Israely. Fa i Elia kosa dia nivavaka tamin'Andriamanitra ary fantatry ny Elia tsara fa io Andriamanitra io dia manana connexion sy fifandraisana lalina amin'io Andriamanitra io i Elia. Ary Elia ihany koa dia fantany fa olona vita fanekena tamin'Andriamanitra i Elia. Ny fanekena manko dia betabe ny fanekena, betabe ny zavatra afaka anaovanao fanekena amin'Andriamanitra, tsy voatery hoe i Abrahama ihany fa na zaza ianao dia afaka manao fanekena amin'Andriamanitra hoe za tsy hivadika aminao, za tsy hiala aminao Jesosy. Dia ohatr'izany ty Elia ty ary dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra tamin'io fotoana io. Dia verina kely any amintsika kristianina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Betabe atsika amin'izao fotoana izao ny kristianina amin'izao fotoana izao no mirona amin'izay hoe fivavahana amin'ny Bala izay. Mety hozy ianao hoe za mivavaka any am-piangonana ka fiangonana zandry ny fivavahanay ka izao ny fiangonanay ka ohatr'izao mihitsy anie ilay fiangonananay. Fa te hiteny aminao za
io Andriamanitry ny bala io dia mampana-karena, mpanao fahagagana, maimaika. Andriamanitry ny ara-nofo sy ny fahavetavetana. Milaza fa manana ositra, nefa ny ositra tsy mabebaka. Mamitaka zany Andriamanitry ny bala zany. Ary ireo mpaminany mibala ireo dia mirehareha sy miavonavona ary miseho fa mahay fahagagana, mahay manasitrana sy manapaka ny olona ao anatin'ny fahoriana sy ny fanagezana. Ary be da be ny kristianina liana amin'ny toritenin'ny faminaniany mpaminany mibala amin'izao fotoana izao. Satria ilay ao anatin'ny toritenin'ny mpaminany mibala ilay toriteny arena sy voninahitra ary fitahiana. Fahadiny ilay toritenin'ny famonjena sy ny fanafahana, indrindra fa ny fibebahana. Ny Baiboly dia miteny foana fa tsika dia mila mibebaka ary miverina amin'Andriamanitra. Kanefa ny amin'izao fotoana izao dia be da be ny kristianina liana amin'izay fampianaran'ny mpaminany mibala zay. Dia zay nahatonga ny Elia ny ran'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely nanafaka ny zanak'Israely teo ampelantanany bala satria ny fony zanak'Israely efa nifikitra tamin'io Andriamanitry ny bala io, manao fanatitra ho an'ny bala, miakohaka ho an'ny bala, manao fiainana maro isan-karazany satria ilay Andriamanitry ny bala io dia Andriamanitry ny fijangajangana, Andriamanitry ny miara-nofo sy ny firiariana sy ny fieremana isan-karazany. Dia zany ny ainan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, tsy niaina tamin'ny fahamarinana, tamin'ny fahamasinana, adiny ilay fanekena izay nataon'ny razamben'ny zareo dia i Abrahama sy Isaka sy Israely tamin'izany fotoana zany, adiny ny zanak'Israely zany fa lasa nirona tany anatin'ny fahotana sy tany anatin'ny fahavetavetana ny zanak'Israely. Ka zany nahatonga n'Andriamanitra naniraka ny Elia, nanafaka an'izy ireo tao anatin'ny fivavahana amin'izay. Amin'izao vanim-potoana izao dia miverina io Andriamanitry ny bala io ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Be da be ny kristianina variana amin'izany Andriamanitra. Ao amin'ny Galatiana toko 5 ndao mba vakitsika ilay Galatiana toko 5 andininy fahaenina ambin'ny folo dia dinganisika amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo rehefa vita ny fahaenina ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka anareo ny filan'ny nofo ianareo, ka ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo, fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Andininy fahaefatra amby roapolo. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Eo antsika. Teto dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mandehana araka ny fanahy hozy izy. Fa dia tsy hatateraka anareo hozy izy ny filan'ny nofo. Fa ny nofo hozy izy manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo. Mifanohatra zany izy roa ireo. Ary izay nahatonga ny zanak'Israely tafalatsaka tao anatin'ny fiainana ara-nofo. Ka nahatonga n'Andriamanitra niditra sehatra tamin'ny alalan'ny Elia izay nakan'izy ireo teo ampelantanany fanompoana ny bala. Ilay bala ilay Andriamanitra ara-nofo. Ilay bala ilay Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ilay bala ilay Andriamanitra ny aty ivelany. Fa ilay Andriamanitra raintsika, ilay rain'i Jesosy Kristy izay naniraka an'i Jesosy ho famonjena ho antsika, nanao an'ilay fanekena vaovao. Io ilay Andriamanitra fanahy, io no mitarika antsika, mitsidina antsika hoe mandehana araka ny fanahy, izany hoe ny fanahy ny alefany mba handehana antsika, hitarika antsika amin'ny fahamarinana, amin'ny sitrapony. Ny teneny eo ambany eo fa miharihary ny asan'ny nofo izy izy, andininy fahasivy ambin'ny folo, dia fijangajangana, fahalotona sy ny tsisa sy ny tsisa. Fa amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo kosa izy dia miteny hoe fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Azontsika tsara ny atao hoe an'i Jesosy Kristy dia olona vita fanekena taminy, nanao fanekena ianao vao nanolo tena ho an'i Jesosy ianao dia nanao fanekena niala tamin'ny fahotana.
nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, natao batisany rano, naniditra lalindalina, lasa mpitory filazantsara, lasa diakona, lasa pastera, lasa evangelista, lasa tiako intercesseur, zavatra maro ny antsoin'Andriamanitra anao. Fanekena zany. Kanefa indraindray tsika dia manaiky tsika ho lasa voatsariky ny Andriamanitry ny bala. Le Andriamanitry ny fijejoejona. Le fijejoejona tiako teneny eto tsy le hoe miaingo be. Fa le Andriamanitry ny fijejoejona le fijejoejona fitondran-tena ratsy n'izao tontolo izao. Le Andriamanitry ny ara-nofo. Fitahiana foana. Fitahiana valim-bavaka foana. Marina fa ilaina le valim-bavaka, ilaina le fitahiana, ilaina le fahagagana amin'ny fotoana izay ilana an'izany fahagagana zany. Fa ianao aza manaiky ho reberebeny mpaminany mibala amin'ny fahagagana zay manimba ny ara-pananao, tsy ahafahanao miova ny ao anatinao ao. Mila miova le ao anatsika ao, mila mamoy ny faniritsika sy ny filantsika any anatsika any. Misy filana foana io sanandro ty nompontsika ty, misy filana foana. Ary zay mahatonga ny epistiliny Jaona miteny hoe zay milaza fa tsy manota, tsy manam-pahotana dia mpandainga izy. Mpandainga izy izy raha milaza fa tsy manota izy. Mandainga amin'Andriamanitra. Fa ao anatsika ao dia misy faniriana ty nofontsika ty. Ary izay indrindra nahatonga ny bala niditra tsehatra hoe fahagagana ny ilaindreo, fitahiana ny ilaindreo, fanirin-dratsy ny ilaindreo, zao ny ilaindreo. Fantatry ny io Andriamanitry ny bala io ny zavatra izay ilain'ny kristianina. Kanefa mihoatra lavitra noho izany izy aminao ny zavatra fantatr'Andriamanitra tsara ho antsika kokoa. Ary zay nahatonga an' Jesosy niteny hoe ianareo izay ratsy aza mahay manome tsara ny zanakareo, vao maika fa ndrainareo izay any an-danitra tsy halala hanome izay zavatra tsara ho an'ny zanakinareo. Riavana malala. Andeontsika hiverina amin'ny ara-panahy. Andeontsika hanaiky ho fitarian'ny fanahy masina. Mba hiverena antsika any amin'ny fanahy. Fa ny fandehanana araka ny nofo dia ty ivelany fotsiny zany. Endrika ty ivelany fotsiny zany. Bikabika endrika ty ivelany fotsiny zany. Mety tsara tarehy ianao, mety tsara ny akanjonao, mety tsara ny fiainanao. Tsara zany. Fa manahoana le ao anaty ao. Inona ny efa maty vao omby teo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy. Satria mila manombo n'ity nofo ty zasy ianao. Inona ny mbola velona ao anatinao ao, le firiariana ve? Le fiheveran-tena ho zavatra ve? Le fomba fiainanao taloha tamin'izao tontolo izao ve mbola misy velona ao anatinao ao? Hozy izy ny tenin'Andriamanitra aminao hoe izay rehetra fa izay rehetra. Fa izay rehetra ny Kristy Jesosy hozy izy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Misy hazo fijaliana tao Kalvari. Tsy an'i Jesosy rery ihany, fa zasy ianao ihany koa tian'Andriamanitra hitondra ny hazo fijaliana, hitondra ny zavatra rehetrarehetra, ratsy rehetrarehetra ombona miaraka amin'ny Jesosy eo, dia mba Jesosy no hita. Feta be ny kristianina milaza fa mijoro vavolombelona fa tsy mijoro vavolombelona fa mirehare. Mirehare hoe zay zany tahiana, zay zany zao, zay zao, zay zao. Aoka ny fijoroana vavolombelona anao mba hakasika olona, hampiova olona. Fa tsy anao no hita, avelao Andriamanitra no hita. Betabe ny kristianina amin'izao lasa miaina amin'ny fomba fahazarana fotsiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria voasarika n'ilay mpaminany mibala fa itiano Andriamanitra. Ny Andriamanitra amin'izao dia Andriamanitra mahay mitahy. Andriamanitra amin'izao dia Andriamanitra mahay manasitrana, mahay fahagagana, Andriamanitra mihaingo be, Andriamanitra afaka mampirafy, manaiky an'ilay fampirafesana. Izany no zavatra voizin'ireo mpaminany mibala ireo hoe tsy maninona na divorce fa manambady olona hafa indray. Beta be ny fampianaran'ny mpaminany mibala any anatin'ny sinagoga any. Beta be ny mpaminany mibala izay mandrebireby ny kristianina izay tsy mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina, mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina dia tsy atateraka ny filanofo, le filanofo ilay Andriamanitry ny mibala. Ary teneniko anao fa sarosarotra ny mandresy ny Andriamanitry ny bala raha ohatra ka tsy manana toe-po sy toe-panahy tahaka ny
Eli zasy ianao satria Eli dia olombelona tahaka antsika fanaherin'ny vavaka zany hoe nanana fifandraisana tsara tamin'Andriamanitra, nanana toe-panahy izay tadiavin'Andriamanitra Eli, nanana toetra tsara, toe-panaraka an'Andriamanitra izay nitakian'Andriamanitra ty Eli ty, ka nahatonga an'Andriamanitra tonga dia nanokatra an'io lanitra io nianidina ny afo nanao defi teo anatrehan'ireo mpaminany ny Baala 500. Engane zasy ianao mba ho anisany izay mpaminany tahaka ny Eli génération tahaka ny Eli izay ahafahan'Andriamanitra miasa manao defi amin'ireo mpaminany tsizy ireo, mpaminany Baala ireo, dia aneo ny voninany Andriamanitra na ianao rery aza ny any amin'ny toerana izay misy anao any no kristianina dia aneo ny voninany aminao Andriamanitra. Alohan'ny hamaranako anazy dinio ho any ao anatinao ao. Aza dia variana mitsikera ny toetra ny hafa foana, mijeriny ny fanompony ny hafa foana, fa ny anao aloha jereo. Sarotra ny mahita ny an-tena, fa ny hafa foana. Inona ny efa maty? Inona ny mbola velona be ao anatinao ao? Ty tena ve? Tsy haiko, maro ny zavatra izay tsy tanisa fa ianao malala hoe inona ny zavatra mbola velona ao anatintsika ao. Dia ndao hoe tsika eo amin'i Jesosy izany, ndao tsika hiova. Vanim-potoana izao ahafahantsika mandeha tsara amin'ny koloaran'Andriamanitra, miala amin'ny koloaran'ny fampianarany Baala. Betabe ny fampianarany Baala ny anatin'ny fiangonana any. Aza miheviteny ianao hoe nenay ny fiangonana efa tanteraka parfait andro faran'izao. Betabe ny esprit ny Baala mampianatra ary misy mpaminany ny Baala mihitsy ao anatin'ny fiangonana izay mieritreretinao fa feno famasinana sy tena hoe fiangonana marina. Dia ilay mpaminany ny Baala no mampianatra ao, mamily an'io versen'Andriamanitra io. Andaotsika hiova, anova ny fomba fijerisika sy ny fisainantsika hanaraka ny teritoaran'i Jesosy. Jesosy dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra ray fa tsy nivadika izy mandraka ankehitriny efa 2 taona mahery izay. Zasy ianao koa efa nanao fanekena vao nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia tsy aokantsika tsy hivadika amin'izay fanekena izay. Fa i Satana ilay Andriamanitry ny Baala nivadika izy na tonga n'Andriamanitra nanjera anazy ety ambonin'ny tany tsy any amin'ny farihy rehetra avy. Fa zasy ianao tokony tsy hivadika, andaotsika hiova, andaotsika hanatona an'Andriamanitra. Ilay tena Jehovah Andriamanitra izay mpandatsakafo dia ho hitanao fampiseho ny voninany aminao Andriamanitra. Fa ny fiovana, fanariana ny asan'ny nofo, fanariana ny asan'ny ny faminanian'ny Baala tsy raikitra ao anatin'ny fosika sy ny saintsika. Betabe zavatra faminanian'ny Baala fa zasy dia tanisa zavatra be fa kely ihany ny fotoana. Ny zavatra tiako tenenina aminao fotsiny hoe jereo tsara ny Baiboly dia arao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy masina mba tsy hahafahantsika manaiky an'izay fampianaran'ny Baala izay. Fa io fampianaran'ny Baala io ilay manao sorona zazakely, io ilay mametaveta zazakely, io ilay homosexuel amin'izao, izay mampatanjaka be anazy, io ilay franc-maçon, Illuminati, matanjaka indrindra, mampahery anazy satria izy ilay Andriamanitry ny harena, mampanankarena ary izay olona ao anatin'ny fikambanana io dia manan-karena. Kanefa tsy dison'izany ny Andriamanitra ao. Ny rainao izay any an-danitra dia tompon'ny zavatra rehetra. Tsy mba mireboebo sy mirehare hoe za ilay mampanankarena, za ilay mampiova ny fiainanao. Fa za hozy Jesosy ilay fiainana. Za manana fiainana be dia be. Izay ny tenin'i Jesosy. Sotra fotsiny an'i Jesosy. Fa ny Andriamanitry ny Baala sy ny mpaminany ny Baala, reny hitanao reny izy. Milaza fa manana ositra, milazana fa manana faminaniana nefa tsy mampiova, tsy mampibebaka. Izay ny ahalalana anazy hoe faminanian'ny Baala ilay izy. Ny faminaniana avy amin'ny mpaminany ny Baala tsy mampiova, tsy mampibebaka izany. Ary tsy mahatonga ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Dia ohatr'izay koa na mitory fitahiana ary izy, na mitory fahagagana ary izy, rehefa tsy fahagagana avy amin'io Jesosy io dia tsy mampiova ary tsy mampibebaka.
fa miaina amin'ny fahotana foana ny olona. Zay ny alalana ho anazy hoe fiangonana misy ny esprit ny bala. Tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely sy Eli. Tsy miova ilay olona, tsy mibebaka ilay olona, ny fiainan'olona ny fiainany ihany. Fa ny tena famonjena sy faminaniana avy amin'Andriamanitra dia mampiova sy mampibebaka ary manana fiadanana sy mahasalama saina, mahasalama fanahy, mampilamina fiainana. Izany ny an'i Jesosy. Dia andeontsika hanaraka an'izay tenin'Andriamanitra izay. Mamarina ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe mandeha hanaraka amin'ny fanahy. Izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny filany sy ny faniriana. Misy filana ao anatsika ao izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony efa aritsika. Tsy mety amin'i Jesosy intsony izany. Dia omboantsika ho mihazo fijaliana. Dia izay ny tenin'Andriamanitra. Dia ho tahinana ianao na eno izay tenin'Andriamanitra izay. Dia tsika ary hivavaka amin'izao fotoana izao mapetraka antsika amin'ny tanàn'Andriamanitra mba tena ho haitsika manavaka n'ilay fampianaran'ny bala sy ny fampianaran'Andriamanitra ary ho haitsika ihany koa mandeha araka ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra izay fa ilayntsika izay fanan'Andriamanitra izay. Dia andreo ary ny lohanao dia tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo mankasitraka anao ny amin'ny teninao saotra fa nandreny ny hafatra anao izay. Marina tokoa Jesosy fa be dia be ny fampianaran'ny bala amin'izao vanim-potoana izao. Ireo mpaminany bala izay mandrebireby sy mandrabiraby ny tena kristianina. Ao ihany koa ny ataony zareo fa ny fivavahana kristianina dia fivavahana mampahantra, fivavahana tsy ahitana fitahiana. Dia Andriamanitra mahagaga sy mpanome fitahiana ianao ary Andriamanitra ny famonjenanay ary fantatray tokoa matoa izay nanaraka anao sy nanaiky anao. Jesosy io sokafy mandrakariva ny masom-pananay sy ny sofim-pananay alaala izay sitraponao ary meo anay koa. Anisa ny andronay sisa isan'andro tompo isan'andro dia ataovy mahay manisa izay ny andronay sisa mba tsy handanindany fotoana fotsiny amin'ny zavatry ny nofo, amin'ny zavatry ny tany, amin'ny zavatry ny zao tontolo izao, mba tsy hirona amin'ny fitondran-tena ny adala amin'izao andro farany izao fa tena hirona amin'ny sitraponao. Jesosy io mba hanombo an'ity nofinay ity izay. Tena mafy aminay Jesosy indraindray manombo an'ity be dia be ny fanafitohinana, be dia be ny zavatra izay makarirary fo kanefa meo hery izay. Meo anay ny hery ahafahanay Jesosy